mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Fahameraba-tsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana lesona ho an'ny lehibe amin'ity anio ity fifaliana ho anay hatrany ihany koa ny mizara ny fahasoavan'ny tompo aminao ary mizara ny fitiavany sy ny rehetra avy aminy. Nanderantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka dia Andriamanitra tsara izan-danitra mbola velom-pisaoranao izahay noho ny amin'ny hery izay omenao anay. Misaotra tompo fa tsy ho kely tokoa ny fikelesana iainao aminao fa manatanteraka ny teny fikasahanao aminay tokoa ianao. Mitenena tompo fa vonika iainanao izahay. Anaran'i Jesosy, amen. Teny lesonantsika androany manao hoe Andriamanitra no mpitsara. Amin'ny maha-mpanjaka faratampony azy dia mpanome lalàna koa Jehovah ary mpitsara izy. Ny ratsy fanahy dia mandrahona mandrakariva ny fitsarana marina izay naorin'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao. Fa ny tompo kosa hitsara n'izao tontolo izao ka ampitsahatra ny fitondran'ny ratsy fanahy. Amin'ny Salamy 5:7 dia misy sary maromaro mampiseho ny fandringanana tsy azo ivalozana ny ratsy fanahy. Ny sarin'ny kapoaka misy divay mena dia mampiseho ny hamafy ny fahatezeran'Andriamanitra. Ny fanapahana ny tandroky ny ratsy fanahy dia mampiseho ny fiafaran'ny heriny sy ny fanapahany. Fa ny tandroky ny marina kosa isandratra. Andriamanitra dia mifidy fotoana mety na fotoana voatondro ho an'ny fitsarany. Io didim-pitsarana mpanatanteraka io dia hitranga amin'ny andro farany. Ny tompo dia mandinika ny fon'ny olona ho anisan'ny fitsarany. Raha mamaky ao amin'ny Salamy 4:40 ianao izay ampatsiahivy ny Genesisy 9:1 ihany koa dia asehon'ireo andiny-teny roa ireo fa ny fampiarana ny fitsaran'Andriamanitra n'izao tontolo izao dia mialoha ny fandinihan'Andriamanitra ny fiainan'ny olona sy ny fitadiavany an'izay hovonjeny. Antsoina hoe fitsarana famoti-potorana io fitsarana io indraindray rehefa miaro ny marina sy manapa-kevitra ny hafaran'ny ratsy fanahy Andriamanitra. Ahoana ary no fiasan'izy io? Voalohany dia manafaka ny olony amin'ny ratsy fanahy Andriamanitra ary manarina ny manetry tena amin'ny famonjena. Faharoa, haringana mandrakizay ny ratsy fanahy izay tsy mibebaka. Ny salamy sasany moa dia milazalaza amin'ny fomba tononkalo ny tsy mahazava-dehibe ny fiadian'olombelona manohitra ny mpitsara Andriamanitra. Andriamanitra mamela heloka koa ny tompo na dia manasazy aza ny faratsian'ny olona. Ny olon'Andriamanitra tsy ny ratsy fanahy ihany no ampamoahana amin'Andriamanitra. Raha fitinina dia ny salamy dia mampita hevitra mitovy amin'izay voalaza amin'ny andinin-teny hafa ihany koa amin'ny Baiboly mikasika ny fitsaran'Andriamanitra. Ny fitsaran'Andriamanitra dia manomboka mivoaka an'Andriamanitra ary mitatra amin'ny tany manontolo ihany koa. Ny mpanao salamy dia mitaraina amin'Andriamanitra mba hitsara azy fa miantehitra amin'ny fahamarinan'Andriamanitra ihany koa mba hiaro azy. Mba ho tanteraka aminao tokoa na izany teny izany, ahatsapy ianao fa ambany fiarovan'Andriamanitra izay ambany fitantanany mandrakariva. Vavaka isika. Raha ilay malala tsara eny an-danitra mbola velom-pisaorana anao izahay fa tena ao ambany fiarovana sy fitantananao tokoa. Misaotra izay miahy ny ankohonana tsirairay avy izay indrindra manaraka izao fandarana izao ampitoera ao amin'ny mandrakariva fa tena eo ambany fitantananao zato isan-jato izy. Mangataka aminao mba hampitombo ny finoana ao anatinay sy ny fahatokiana ka tsy salasala na atahotra izahay satria ianao no miahy anay. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro.